izaho ranjakavola na tsoiny tompo hompitandrina irahiny tondra zao hafatra izao ho atsika mpianakavy vonona eto amin'ny ajeky makady fotsy amin'izao alahady faharoa amin'ny volana May iarahantsika mianatra atao anatin'ny efijekem ilay mihevitra lehibe hoe mampanantena hery ny tompo ary izotra toy ny manohitra ny onja isika anakatra zany fampanantenan'ny tompo zany amin'ny aingatsika amin'ny toteny amin'ny Korintianina faharoa faharoambin'ny folo lay novakina tamintsika teo manoka ny fahafito hoe fa andrao irearea noho ny abe ny fanambarana aho hoy ny apôstôly Paoly dia nasiana tsilo tao amin'ny nofo dia iraky satana hamely ahy ary nangataka intelo tamin'ny tompo mba hialany zany amiko hoy ny apôstôly Paoly fa hoy ny tompo tamiko ampy ho anao ny fahasoavako fa ny heriko dia tanterahina amin'ny fahalemena ka sitraky indrindra ny rearea amin'ny fahalemena hoy ny apôstôly Paoly amin'ny fampahoriana amin'ny fahantrana amin'ny fanenjera sitrako ny rearea amin'izany mba hitoerany herin'i Kristy ao amiko misy fianarana tiatsika ho takatra avy amin'izany ilazany apôstôly Paoly miteny tompo zany dia mitaonatsika hianatra ao amin'ny tompo indray fandrao irearea aho noho ny abe ny fanambarana dia nasiana tsilo tao amin'ny nofo dia iraky satana amely ahy iza tsara ngeny mamely eto satana dia ndao mba hojerentsika kely zany mekanisme zany aona zany fomba famelezany satana zany Joba faharoa ndreo vakitsika vetivety azafady Joba faharoa tsy boky zany faharoa zany fa toko raha amin'ny fanoratana fa amatomokira azy dia tsy tononona amin'ny toko fa faha Joba faharoa dia ovakiko hatreny amin'ny indiny voalohany mba ampahazavazava kokoa ary tamin'ny indray androko dia avy ireo zanak'Andriamanitra iseho teo anatreny Jehova ka dia mahatonga teo koa satana tafaharo taminy iseho teo anatreny Jehova dia io Jehova tamin'ny satana avy taiza ianao ary satana dia namaly an' Jehova ka nanao hoe avy mizahazaha teny amin'ny tany aho ka nivezivezy teny io Jehova tamin'ny satana efa nandinika ny Jehova mpanomboky va ianao fa tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany ao olona marina sy mahitsy izy sady matahotra an'Andriamanitra ka mifady ny ratsy ary mibola amin'ny tanamafy ny fahamarinany ihany izy na dia nanesika ahy hamongotra azy foana azy ianao ary satana dia namaly an' Jehova ka nanao hoe hoditra fefiny hoditra zay rehetra ananan'ny olona dia omeny ho fefiny ainy fa injiro ange ny tananao ka tendreo ny taonany sy ny nofony raha tsy handa anao eo imasonao azy izy eo Jehova tamin'ny satana indro eo an-tananao izy ny ainy tokana ihany no aza asiana atao mazava tsara io resaka io tsy hoe manao dialogue amin'ny satana akory Andriamanitra na negosy amin'ny satana
fa aseho ny ten'andriamanitra eto amintsika eto ny fomba fiady tokony ananany fiangonana ananantsika kristianina. Raha misy zanatsika hitoerany fanan'ilay ratsy, any manakarana azy, hiasany io zanatsika io, hipiandro zay fanatin'ny tompo, anao zany miasa zany no ahatateraka zany fanafahany tompony olony amin'ny geja sy famatorany satana azy zany. Atao zany asa zany amin'ilay zanatsika misy ny fanahy maloto, fa tsy mijanona eo zany asa ny fiangonana zany, ary indraindray eo no mabanga ka lasa ohatrany hoe tsy mahomby ny asan'ny fiangonana. Rehefa fantatra ny loharany poirany zany maharary ny zanatsika zany, matetika mahatonga azy zany afatotra ilay ratsy reny, ohatrany tsy mety afaky reny, dia misy mpimasy, misy doangy, misy raha manana anjely Jehova dia manana anjely koa Satana, olona irahan'Andriamanitra hamatotra reny zanatsika reny. Ka rehefa hiasana ny zanatsika avoaka tao aminy fanahy maloto, aza janona eo ny asa, ka roy ny lalana avy aiza ny mpimasy mitsabo azy io taloha, iza ny mpimasy mangeja azy io, anjeliny devoly, anjeliny Satana mamatotra ny zanakao io, tonga avatrany zany asa zany, mahatonga ny asan'ny fiangonana ho tonga hatrany amin'ny fandravana doany. Tsy minegosy hoe azafady rery mpimasy avako fa tonga ty aminao zay a, ohatrany misy zanakay tonga ty aminao ty ndray a, aza mba lefa makatereny zanakay. Tsy minegosy ohatr' zany fa mandrava ny asan'ny devoly. Fa izao no antony nisy ho ny zanak'Andriamanitra dia ny andrava ny asan'ny devoly. Ka io ataony Jehova io dia mandrava ny asan'ny devoly. Satana zany eto manesika an'Andriamanitra. Ny voambolana nampiasain'ny soratra masina ary amin'ny andininy fahatelo tapany farany ary na dia nanesika hiamongotrazy foana azy ianao. Jehova ny teny io a, manesika ny Jehova hamongotra ny Joba izy Satana. Izy indray maniraka an'Andriamanitra, Satana indray hono mba maniraka an'Andriamanitra. Izy ianao no aniraka an'Andriamanitra, tahaka fanao Satana io a. Mamaky ny Matio 4:7 nareo, mamaky ny Luka 4:7 nareo, dia nakana fanahy any Jesosy. Satana mihitsy no teneno tonga mofo izy eto fa mibaiko an'Andriamanitra. Milatsavy any ambony any ianao, mibaiko an'Andriamanitra. Tsy toeran'ny Satana zany, tsy afaka manao zany amin'Andriamanitra izy. Ao hoe ny tompo taminy indreo an-tananao izy miainy tokana anao tsy azonao kasi. Zany ny hevitry ny tenin'ny tompo ho atsika somary matahotahotra sampy io, mahatahora zay sady afaka mahavery ny fanahinao any amin'ny helo sy mavonjy azy tsy hoany. Satana tsy afaka mahavery ianao makany zany. Rehefa miady amin'ny Satana ianao dia resy izy, toero izy dia andositra anareo. Voafefin'Andriamanitra tous les actes de Satan sont censurés par notre Seigneur, mesurés par notre Seigneur. L'apôstole Paul milaza an'io a, donc eo any amin'ny Korintiana voaloha 10:7. Korintiana voaloha 10:7. Ho fetran'Andriamanitra
voalanjan'Andriamanitra voarefin'Andriamanitra atreto ihany miazo Satana atao. Korintiana 10:7-10. Tsy misy fakampanahy mahazo anareo afa-tsy zay zakan'ny olombelona, nefa mahatoky Andriamanitra ka tsy hamela anareo alaim-panahy niohatra no zay zakanareo, fa momba ny fakampanahy dia hasiny lalana ahafahanareo koa mba hahazakanareo zany. Tous les actes de Satan sont mesurés, censurés, pesés, menés tekela oparesina. Pesé lanjain'Andriamanitra ka zay zakanao ihany no velany miatra aminao, zay zakanao ihany no velan'Andriamanitra ahatra ny Satana aminao. Ahoana zany hoe zaka? Ohatra omena grade be enao, asotrotra asa otoa raha miaramila zany zao avy ama général de brigade azy akarinao général de division. Raha zakany zany voninahitra zany tsy mitoatoa foana manolona izy, tsy manjakazaka amin'ny fahefanananan'io izy, io grade be ananan'io. Zany ny olona atao hoe mahazaka lay voninahitra nomena azy. Atobak'Andriamanitra aminao ny harena. Ahoana zany hoe olona mahazaka harena? Zakan'ilay harena nomen'Andriamanitra azy. Tsy mivavaka amin'io harena io izy, fa manaona ny asarotsy ny idiran'ny rameva ao lava-panjaitra noho ny olona matoky ny harena. Fa hainao ampiasaina sady anasoavanao ny fiainanao sy ny taranakao sy ny ankonanao ny harena, ary tsy mirimbelona fahorinina manao ianao, fa raha misy azonao atao dia mamonjy azy ianao. Zakanao lay harena nomen'Andriamanitra anao, fa tsy sanatria topoinao ny harena ka zay mikasikasika an'io ataonao mahita faisana, zay manakaikikaiky an'io harenao io ataonao mahita loza. Zakanao ny fakapanahy. Inona dika zany ny apôstôly Paoly Korintiana 10:7-10. Zakanao le fakapanahy. Manaova sary raha manoratra ianao ao, manaova sary manao tsipika ohatr'izao ianao mba atao mahitsy, iny zany fiainanao andavanandro. Fa tsy ataonao manaotra zao na hoe hitananao mangovitra iny manoratra azy, deo zany zany fiainanao andavanandro fa mba atao mahitsy. Dia tonga fotoana anankiray mandefa ny zana-tsipikany lay ratsy zay le fakapanahy. Raha zakanao io fakapanahy io, zakany herin'ny finoanao zany le fakapanahy, iresinao le fakapanahy ka mivadika ho fizahany toetra ny finoanao. Le fakapanahy nataony devoly teo dia mitombo ny finoanao. Vakio am'izany ny petera voalohany toko voalohany manomboka ny 5-7 hitanao zany fanazavany zany. Mamena ianao amin'ny zana-tsipika ny Satana, maka fanahy ianao izy, zakanao le fakapanahy, resinao le fakapanahy, dia mitombo amin'ny finoany ianao. Amin'ilay vavaka ataon'ny mpianatra tamin'i Jesosy hoe tompo ampitomboy ny finoanay. Fa raha sanatria tsy tafaraka tsara tamin'ny tompo ianao, ohatra ny mitady hiankina amin'ny herin-tsainao sy herim-batanao fotsiny ianao, ohatra ny nataon'ilay anankiray zay, maheno zany izy fa hoe mila misikiny anareo, mahatanjaka, anoeranareo ny fahavalo dia Satana. Dia raiky izy nandeha nanao inscription tany amin'ny Aramaso, manao entraînement zany fa hiady amin'iza amin'ny Satana. Tsy herim-batanao akory, tsy toky amin'izany ianao, fa iny ianao fa trato koa ny zana-tsipika Satana, be ny enjery ianao
lavo ianao, potraka ianao. iraiso reto teny reto raha manoratra ianao ho bolana 420 andiny fa 9 ho bolana 24/16 fa potraka impito ny marina aiarina mbola iarina izy. Potraka ianao tamin'ilay fakapanana tao Satana teo, fa harenin'Andriamanitra vakinao miaraka amin'ny mika 7:7 aza mifaly ahy ianao fahavalo fa na dia lavo aza aho dia mbola iarina ihany, ary na dia ao amin'ny maizina zaho dia Jehova ny fahazavana ho ahy. mika 7:5 ina nevitra zany, iny fa namily ianao tamin'ny zanatsipika ny Satana fa zakanao iny dia tonga fizaham-toetra ny tombo finoana ianao, tsy zakanao le izy satria tsy niaraka tamin'ny tompo ianao fa saika hiankina tamin'ny herinao, hiankina tamin'ny fahaizanao mivavaka ono, ny fitiavanao mamaky soratra masina fotsiny sy teny enjery ianao, dia ianao no mpaherezi ny ten'Andriamanitra fa potraka impiry zao ny enjery sao anisan'ray rehefa ny ohatry ny pitoko efa tsy tsony zany fa efa lany le quota le cette fois potraka impito ny marina efa lany ny quotanao zany efa impiry ianao zay ny potraka tsy afaka miarina tsony ianao zany ka tsy manisy fa tsy isany resaka eo fa potraka imbetsaka ianao. Raha nanontany Petera, tompo potraka impiry amiko moa ny rahalahako dia velako ny elony, impito va io Jesosy impito amin'ny 70. Aiza kosa dia sy olona anankiray na dia nisy azy ianao 7 fois 70 no 10 taminy ianao dia efa babe loatra kosa zany firy zany 7 fois 7 49 480 10 fois avy ianao 10 taminy efa batava oatra zany mierijery batana mihitsy ianao fa maniny ianao no manao zany amin'ny fony tsy manisa ny hamaroan'ilay fahapitrahana ny tiany soratra masina lazay raha hiposaka ianao dia matokinao i ny apôstôly Paoly fa momba ny fakapana dia sy ny lalana ahafahanao hahazakanao izany. Satana zany mamely ianao fa tsy Andriamanitra. Raha misy alay fanahy ao ka tsy ilaza hoe nalain'Andriamanitra fanahy aho tsia fa izy maka fanahinao Satana, fa io Satana maka fanahinao io Satana mikendry ny amotraka anao io dia fata Joba 2 nivakitsika teo voafetra n'Andriamanitra hatramin'izay zakanao ihany azy ny atao ka misy kira tsara mitombo ianao dia ho resinao zay fakapanaty tonga rehetra eo fapotraka impito ny maro fa mbola hiarina indray ary aza mifaly ahy ianao ny fahavaloko fa na dia lavo aza aho dia mbola hiarina ihany aho satria Jehova lay fikirako no manarina ahy, c'est lui qui me relève. Fa asiako partage kely ho anareo zany natonga ny anaran'ny zanakay laevo ilay maharina raha atao amin'ny teny lavabe i maharina, celui qui peut relever. Latsaka mafy tamin'ny fotoanandro ny mpanompon'Andriamanitra ary tamin'ny fotoana nanomezany an'izany laevo zany no nanarenany anay dia nomenay anarana fahatsiarovana zany fanarenany tompo zany ny zanakay hoe i maharina marositra raha ny teny hebreo fandrao irearenony abe ny fanambarana hoy ny apôstôly Paoly dia nasiana tsy tao nofo dia iraky Satana amely ahy
fa itelo aho nangataka tamiko mba hialany zany aminy hoy ny apôstôly. mety manana tsilo napetraky ny tompo ao aminao ao ianao, samy manany azy tsy dia mitovy indray. Ny any apôstôly Paoly mba manao iriny mpikaro sasany laza hoe tena nataon'ny tompo tao amin'ny tehezany tao amin'ny mojan'ny Paoly tao mihitsy misy tsilo ohatra ny nanaovan'Andriamanitra an'iny. Izy atsarona zany atonga andreo hoe ohatra zany nanaovan'Andriamanitra ny Paoly Jakoba raha nifampitolona tamin'Andriamanitra izy dia nataon'iny nitendreny mimojany dia tolefika ny Jakoba dia i Paoly ony zany mandeha satria nasiany tompo tsy hoy ny sasany. Fa ny sasany ray manakatra avy amin'ny tenin'ny apôstôly Paoly izy tena mihitsy mamaky ny Galatiana toko fahenina no andiny voalohany iteny soratanako ny vaventy anoratako aminareo. Manino zany olona manolotra vaventy zany mba tamin'olona fa estoriny solomasonao dia manorata fotsiny amin'izao ianao ngoza be ny soratrao. Ny apôstôly Paoly zany io teny hoe iteny soratanako vaventy anoratako aminareo. Ina zany problema io zao zany mitsiliny dia nangataka intelo izy anesorany taminy fa ianao mangataka amin'ny tompo io exigeant ery tompo araka fampianaran'ny pastera atao précis mihitsy any ny sujet de prière anao. Valio any tompo amin'io deux misy raiko trois reo tompo no angatako aminao. Ny any apôstôly Paoly ino anao tao liste esory any ke ity tsilo ty tsy nahay mivavaka ve ty apôstôly Paoly ty sa kely fola ve ty apôstôly Paoly ty esory Andriamanitra ve le tsilo ary ianao io mivavaka io amin'ny zavatra iadino varotra amin'ny tompo précis mihitsy anaty carnet de prière anao ary to tsy mivaly le izy araka ny fiveranao nangataka ianao ary tena mba tsisy vavaka tsy mamaly vavaka mitsy ny Andriamanitra atao amin'ny jekematy fa atao raha iala ary iny misy malaza be vao mivavaka ono anao any tonga dia magnanatra amin'ny altarandreo tonga dia amen tonga dia mivaly mivavaka dia ao any dia lasa tokoa ianao satria niveloa fa tsy namaly anao Jesoa tsy namaly anao tomponao atadimy ny epijekemina dia tonga tany ianao aza matahotra raisiny ianao raisiny olona fa tsy maintsy atao iny anaty ranonay lo dia hoe le olona tao ao zay mbola rinona ono zao fa mbola tsy azo tsy mbola période ny fanaovana batisa zao zany ny fiangonanareo mpanatsoboka olona anaty ranonao mbola période ny fanaovana batisa ono zao ary rinona ny andro ny andro rinona ho lasa zany après 15 septembre zay vao tonga ny période de baptême zany hoe Andriamanitra zany chronométrable azo ferana ny andro iasany oka aloha tompo aza mbola manaitra olona eo ianao fa mbola période tsy fanaovana batisy zao dia niandry hatrany amin'ny septembre aloha sika vao atao batisy ianao ay zary zany Andriamanitra reo zany aza maka fa efa novalian'Andriamanitra ivavaka nataonao io fa fomba hafa ny namaliny azy. Ny any apôstôly Paoly ino valibavaka misy ka ampy anao ny fa soavako fa nipeliky dia tanterahana amin'ny farimeny zany valibavaka nomen'Andriamanitra ny apôstôly Paoly raha nangataka izy mba hisorona lay tsy nitsilo ny esorony fa ny fahasoavany no natobany tamin'ny apôstôly izy any tianao valiny fotsiny vavaka nangatana tompo mba ataovy ty any izy sipako iny dia valiny
akoatr'izay tsy mahazo anao sa hiteny aminao hoe tsy anaka mbola tsy mety aminao zany siva zany fa anao ngy 5 taona 12 taona zazakely io anao dia ivesatra nyzany sady problemana zany fitiavana zany goza be goliata be zany amin'ny fiainan'ny kristianina zany sady ve nivesaranao nefa ny x raha mbola tsy hitanao any am-pianarana quelque soit x appartenant à l'ensemble eux ny x raha mbola tsy hitanao zay nale zavakafa sady nefa sahanao koa eo anao be lolo eo sady lolo avinao ny x lolo avinao ny izy amitianao ampy anao ny fahasoava mianina ny fanomezan'Andriamanitra ianao fa ny heriko hoy ny tompo ny tanterahana amin'ny fahalemena ndao hofaritana kely le fahalemena fa misy mialopaloko ny sasany aoka tonga dia atao mazava aloha fa tsy le kilemanao akory zany fahalemena zany io tena mba fahalemeko mihitsy za tia tsy mangalangalatra zay de lazainao fahalemenao ony zany azafady a ndao mahotany saina kely minona zany apôstôly Paoly zany hoe fahalemena io amin'ny texte io Korintianina faharotoko 12 fa aza be eo ianao be resaka eo ka lazainao fa fahalemenao ono ny mangalangalatra dia io le téléphone mila mipetraka akaikiny eo somary varina izy mihaino toroteny samborinao mbola dia hoe eo fahalemeko iny lasako le téléphone tandreo kely ndiny fahafolo faritany apôstôly Paoly amin'ny reto zany atao hoe fahalemena raha ny azy sy ny atsika kristianina ao an'izay manota tezera fa aza manota mbola zavaitsika io koa dia finaritra aho amin'ny fahalemena tokony 2 points zany zao eo iny zany ny fampahorina nganao afa miala am'izany misy olona manam-pahefana misy olona ngeza be ao ampiasana misy olona mpanakarembe ao tanàna ampahorina ianao nganao afa miala am'izany ina no azonao atao am'izany hoe teny amin'ny manam-pahefana aza mampahory ahy eo ianao tapany io lohanao tu n'y peux rien fahalemena zany fampahorina faharoa amin'ny fahaterena Davida no trano indra ihany fa potra loatra ao izy amitianao hoy ny anjely taminy ny ho azo ny tanan Jehovah fa sa ny ho azo ny fahavalonao potra loatra ao Davida ka aleoko ny ho azo ny tanan Jehovah fantatry fa nindra foaniko izy toy izay azo ny fahavalo ivery zany fa misy zavatra mitranga aleonao ny tompono manafay anao faiza moa anao tsy faizana fa raha tsy manaiky ho faizanao dia tsy zanaka fa zazasary kanefa ianao tena nytonon'Andriamanitra hoe indre manao na ny fitiavana azy indray atsika dia ny antony antsika hoe zanak'Andriamanitra etika zany azon'Andriamanitra faizana ianao ary meteza ho faizan'Andriamanitra fa aza mano tena makany amin'ny fahavalonao fahavira vorainy any ianao fahatereny zany tao ampiasana tao ozy izy ny patron lahinao le monsieur patron mety misy keo madame patronne mety misango zany oui monsieur patron mantsy anao madame miasa ao aminy tiana ao mon bureau
Tonatsy napetrona ty tonga bro asilo a afaka misafidy anao miaraka amiko ianao a milamina be sy fiainanao aby ampiasana nao manambady mananjanaka a patron be fahotanty patron be mipetroko anao io hoe ao iaraka amiko nefa ianao ry an-trano fantatro tsara marina zany tena zay sahaza tena zay atomony zay kely indrindra araka zay sy mba tokony ananana mitantaninao an-trano le patron miteny aminao sotra kely miaraka aminy kotsy anao zay ilainao rehetra meko anao dao iza ny safidinao vo manao eny fotsiny mora kely a eny de vola be jery masonareo mamatatra hoe izy ny anao eny am'izany zany mahatonga am'jery io a je vous scrute pour savoir qui veut accepter oui monsieur le patron miaraka aminao a atokatraminao mifanan'andriamanitra ao anatinao ho avy am'izay ny tompo tao azy miaraka aminao iny safidinao tanary ton de volo mandraingirangy any ianao zay le azo mitana amin'ny fahavalo aranao no ianao i patron mahita faisanamiko ianao manomboka sao manaova tariky ianao 3 fois exclut tu es viré ho le masobeny re barabarany miany anao satria ianao tsy nanaiky azy fahatenena mifatapa-kevitra ao any tombo no ampahazakany anao zany fakapanany devolo zany resinao io fa ny patron tsy azonao baikona am'izany zay mahafahalemena azy tsy afaka miteny patron azo mataon'izany moa patron mba omeo ihany zay ilaiko tsy afaka miteny an'izany aminy ianao zany mahafahalemenana io tsy misy inina azonao atao ny safidy tsotra ho anao fotsiny tsy manaiky izay hitariany anao ianjerany hitaraboka miaraka amin'ny any fahalemena manaraka fanenjehana enjehin'ny olona ianao kely no azonao atao eo nonga afaka mibaiko ny olona aza mba manenjika aly retsy ianao azo mibaiko azy am'izany fa ianao mifaniry fa cadeau io la persécution pour nous chrétiens c'est un cadeau ndaova kina kely ny marika toko fahafolo marika toko fahafolo nde fa sivy amby roapolo marika 10:29 hoy Jesosy lazaiko aminareo marina tokoa tsy misy olona efa nafohy trano na rahalahy na anabavy na reny na ray na zanaka mari kely a tsisy hoe ino manaraka vady tsisy azany eo a sao de misy manindry amy stylo akaiky eo a misy paster ohatrany asasany atsenaninatsy no ny amiko sy ny filazantsara ka tsy andray zato eny 100% am'izao andro ketriny zao dia trano 100%, rahalahy 100%, anabavy 100%, reny 100%, zanaka 100%, tany
100%, fa tsy misy vady 100% ao ka mahatonga ny sasany atsy ananinatsy ampanaovina casting ny vehivavy ao amin'ny fiangonandry zareo dia zay lany amin'ireny casting reny a manina dao vadin'le pasterany misy fiangonana manao an'izany eto fa hoe fiangonana na tsy fiangonana azy raha adéfinir qu'est-ce qu'une église tsy izy église fa toy izy vehivavy tsy mijano eo io tany 100% mba ny fanenjehana 100% sao dia mijano eo ianao cadeau io tenjey fa zay tonga tena amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra dia tsy maintsy enjey afalemeny zany ho atsika satria tsy afaka manao na inona amin'ny olona manenjika atsika sika dia enjeny ianao dia miaritra ao ianao fahalemeny zany hoy ny apôstôly Paul ary fahantrana da ianao fidiniantra lazaina mandrakariva ho atsika malagasy hoe ady amin'ny fahantrana da ianao ny fidiniantra anjaran'izay nampahantra atsika manao tatitra eo natren'Andriamanitra mamaky ny Romanina 3:30 ho an'izay te hianatra amin'ny heriny an'io amin'ny 9 ora maraina ao amaTV indray ianao miaino Romanina 3:30 ny texte ampianarana reo mitaditady fahefana rehetrareo raha manakavanareo candidat dia saidy miaino izy amin'ny heriny io amin'ny 9 ora maraina ao amaTV mba hianarana zany hoe fahefana avy amin'Andriamanitra fa tsy sitraponao akory ny ahantra zany fa mahantra ianao anjara zay nampahantra anao manao tatitra manao rapport eo anatren'Andriamanitra amin'izay natao tsy afaka manao inina manao ny fantrana ianao fa mahantra ho iaho tamin'ny fotoana anankiray nakasitraka an'Andriamanitra noho ny fanitrany Madagasikara mafy zany ny mpanao politika tsy tia zany tolombavaka zany hoe misaotra anao tompo fa nataonao mahantra ny firenenay fa zany ny fahalemenay tsy afa-niala tamin'izany zahay na iza nampahantra anay teo tsy azonay natao na inona ndreo izy ireo miady filodo ndao ataotsika président eo misy 41 manapa-kevitra malagasy zahay dia tsy fidy fa tonga dia manendry anareo 41 candidat sy candidate ho président ny Madagasikara dia mifanavoarana raika amby efapolo irana président directeur général dia iranina ny vice zao ataova zany ao tsy afaka manao inina amin'izany zay tompo fa nafantatray aza izy nampahantra anay tsy afaka misambotra azy zay tsy afaka manao inina amin'izay fahalemenay zany sotra anao zay tompo mba afanay miankina aminao afanay miantoraka aminao ary tompo ro atsika erany Afrika ny firenetsika mbola matazona zany hoe mivavaka hitaranany mbola masintona vo eo ny arany mivavaka tamina olona avy député fa izany nanana maizy azy niraisiko tanana izy sady noaravaiko hoe miarabanao atoloro any tompony fonao député n'Andriamanitra raisiko tanana io olona io mbola mahita olona ambony toeran'olo zany mbola mitady an'Andriamanitra aty amin'ny tanitsika satria manintsika
mahantra misaotra an'Andriamanitra isika. Raha janona eo zany vavaka zany io zany mpanao politika tapao lohany rangahy io fa tena tsisy ilana mihitsy. Rehefa mahantra dia hoe misaotra an'Andriamanitra ka ngatsy zany ny teny tompo misaotra an'Andriamanitra amin'iny zavatra rehetra misaora azy amin'ny fahatrahantsika fa misy positif ao, la positivité du négatif. Jereo ambadiky négatif io fa misy positif ao atsika. Dia raha mbola anatin'ny fahatrahantsika zao arareo dia anatony an'Andriamanitra. Andriamanitra mbola azo indrindra amin'ny fahantrana ny Andriamanitsika. Dia fakahita amin'ny tompo ianao, mahazo ny tompo ianao, dia tao amin'ny fikerikerin'ny olona iaona amin'ny tompo, ao anatin'ny fahantrana io, tao amin'ny fikerikerin'ny olona anatin'ny tompo, amin'ny anatin'ny fahantrana. Dia be dia be ny olona tafaona amin'Andriamanitra. Satria ianao tsy afaka anao in'iny. Na ianao afaka andro-danitra mitody anomboka androany tsy mahantra tsony Madagasikara. Amen. Io fa tsy nahantra tokoa. Gafaka manao zany fa raha ohatry ny fahatra atsika dia manatona an'Andriamanitra. Fa ampo anao ny fahasoavana. Asehon'Andriamanitra ao anatin'izany fahalemetsika rehetrarehetra zany nino nyheriny. Dia mahazo mitanisa zay mety ho zavatra tsy azonao ialana ao an-tranao ianao. Tsy azoko ialana tsy fa le zanako maditra be dia fa tsy azonao ialana izy nga azonao tapahana ny lohany io. Za tsy anandanaka mavaditra mitsy adela mandeha lasa azonao atao zany zanakao io na otanao na odakanao aloha andeha raha voasasako tsy zanakao io sa rehefa lasa izy mivoaka varavarana dia hoe voaraie koa ny anarana tsy zanako tsony misy zanakao anankitelo ao an-trano lasa aloha zay ny ray fa naditra rosy isy fa mbola niaraniana tao naditra ndray koa ny anankiray dia dakanao koa lasa koa fetsy izy raha izy teo ianao tsy namitomo izy koa mitombo ny fifandraisanareo tsy voakatsy conflit de génération manao ny ataony io le fately fa mbola naditra ndray koa mbola nanao koa anao fately tsisy tso lasa dolo izy rehetra dia tsy manajanaka tsony vianao zany tsisy tsony satria izy efa lasa dolo mbola zanakao tsy azonao sasany tsy afa miala amin'izany ianao fa lemenao zany fa nyheriko iny tombo dia tanterana ny falemenao io dia mitanysa ianao zay zavatra tsy azonao ialana fa zay azonao ialana rehetra zay anao so dia anao hoe ny apastera ty le mangalangato tsy azoko ialana tsy zany ny apastera le tokako ty tsy azoko ialana inona tsy resaky zany tsy fahalemeny zany fahotany zany ka anjaranao ny manao hoe listigny anao zany makeo amin'ny tompo retavy ny tompo ny fahalemeny tahaka nataony apôstôly Paoly dia miany koa makao amin'ny tompo ianao fa nyheriko i tompo dia tanterahana amin'ny fahalemena matokoa ianao fa mpihin'Andriamanitra ianao miatrika an'ireny dia sasa maditra vadinao maditra patronao masiky teboka tebo zay fantatrao mety ho tsy miankana aminao ny fisehoany amin'ny fiainanao fahalemeny reny ireny no anosika anao ialoko amin'ny tompo dia asehony anao ny heriny dia gady ianao amarina amin'izany ampo anao ny fahasoavana. Amen.